Napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny drafi-panjakana mahakasika ny ady amin'ireo aretina hita any amin'ny tany mafana. Izany moa dia napetraka ary ho tanterahana ao anatin'ny 5 taona izay azo heverina fa mponina maro dia maro no azo sitraka amin'izy ity. Miisa 17 ireo aretina amin'ny tany mafana sy voafaritra ho tsinotsiniavina eran-tany ka ny enina amin'izy ireo dia fahita eto Madagasikara. Isan'izany indrindra ny takilon-drano, ny kankana anaty tsinay, ny ongobe, ny abokana, ny voavary, ny sakorotra, ny haromontana. Aretina izay mety mitarika fahasarotana raha ela vao tsaboana ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ihany koa aza ireo aretina ireo ary dia voasokajy ho mitsinotsiniavina. Izany indrindra no nametrahana drafi-panjakana amin'ny ady amin'ireo aretina ireo izay ho tanterahana mandritra ny 5 taona eto Madagasikara. Nentina antsika tsirairay anatanteraka, antsakana sy andavana araka ireo fitaovana ananantsika na itsika aty amin'ny renivohitra zany na ireo any amin'ny faritra, satria fantatsika tsara fa ireny aretina ireny dia samy manana izay faritra izay azahoany vahana bebe kokoa. Dia samy miezaka ny tompona andraikitra ara-pahasalamana tsirairay na ny tompona andraikitra amin'ny ministera tsirairay izay miara-miasa miara-mombonantoka amin'ny ministera fahasalamana dia mino afa ho tanteraka ity drafitrasa izay tanterahintsika mandritra ny 5 taona ity. Dia manentana antsika tsirairay tsikely soroka avy ety atampony ka hatrany amin'ny fotony miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka amintsika any an-toerana any amin'ny tanàna tsirairay avy any indrindra fa amin'ny fiarovana ny tena zava-dehibe mba hahafahantsika misoroka miaraka ireny karazana aretina izay heverintsika hitsontsonavina ireny. Tafiditra ao anatin'ireo firenena miisa 430 amin'ireo 420 mpikambana ao amin'ny OMS izay manaraka io drafitra io isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Marihana fa ny OMS anisan'ny manampy betsaka antsika eto an-toerana amin'ny fametrahana io drafitra vaovao io. Ny fisian'ny aretina tahaka ireo dia isan'ny mampikatso ny famokarana ka izany indrindra no antony andraisana tanana ny momba azy ireo.